Faly miarabantsika tsy avindraitra tsy tia Alatsinainy maraina fa 10 volana Aogositra ity. Misaotra an'Andriamanitra isika fa mbola mihena izao maraina izao indray. Misaotra anao ihany koa izay mandray ny ten'Andriamanitra eto isan'andro. Raha nitirantsika ny Mofon'Aina an'io dia hivavaka isika. Tompo Andriamanitra eo mbola misaotra anao izay fa nomenao tombontsoa indray ankehitriny dia ny fandraisana ny teninao. Fa azo ny foagna-piananay ary amboary izahay mba hanahaka anao aminaran'i Jesosy. Amen. Raha teny Mofon'Aina antsika androany dia manao hoe manana ny anjarany ny malahelo. Ilaina amin'ny salamo fa 4:20 manao hoe an Jehova ny tany sy izay rehetra eo aminy, izao rehetra izao sy ny mponina eo aminy. Amen. Ny andro fahafito amin'ny volana fahafito dia amin'ny andro fanavotana no itsofanareo ny andro mara amin'ny andro jobily eran-tany sy antsoina ny zanak'i Jakoba rehetra hiarabany tao-panafahana. Narabaina tamin'ny piravoravona tahaka ny manomboka tamin'ny andro lehibe fanavotana izay nanaovana ny famelana ny eloka rehetra vitan'ny Israely io taona io. Tahaka ny tamin'ny taona sabata koa dia tahaka izany no tsy azahoana mamafina amin'ny jinjany sa amin'ny taona io. Iverina ho anjara malahelo ara-dalàna izay vokatra rehetra hita. Misy sokajina andevy Hebreo votsorana ho afaka amin'ny andro jobily dia ireo rehetra tsy voavotsotra izany tamin'ny taona sabata. Izay mampiavaka indrindra ny tao jobily dia ny fiverenan'ny tany amin'ny havan'ilay tom-panana voalohany. Araka ny nandian'Andriamanitra dia efa voatsinjara ny tany ka tsy azo atao marina mihitsy ny mifanakalo tany. Tsy azo atao ihany koa ny mivarotra ny tany raha tsy hoe ka tena hoe voatery noho ny fahantrana. Tsy manam-pahefanandahy tsy hivarotra ny tany ilay nahazo ny tany. Raha tahiny ka tanavitra azy ilay tompon-dova na izay havany. Ary ny tany dia miverina avy hatrany amin'ilay tompony voalohany na ny mpandova azy amin'ny taona jobily. Ny antony dia ny ampahafantatra ny Israely etsy an-daniny fa ny tany nomena azy vetivety dia an'Andriamanitra. Andriamanitra ny tompony ara-dalàna ary etsakirana izy ireo izay mpanofa ny taniny dia natao hevitra manokana indrindra ny malahelo izay manana fahefana mitovy amin'ny faran'izay manan-karena hitoetra eo amin'ny tany. Izany ny fitsipika nahoran'ilay mpahary be famindrampo mba hoentina ihany koa mampiena ny fijaliana sy mandefa tana-masoandro amin'ny fiainan'ireo ny angaran'ny vintana sy oro koa ampamirapiratra ny kitan'ny fanantenana ao am-pony. Izany ny firindra izay nomen'Andriamanitra. Izany no toe-tsaina ihany koa ny volavolaina ho an'ireo zanany dia ny hatsapany mandrakariva fa tsy tompony izy ireo fa n'Andriamanitra ny zavatra rehetra ary izy dia natao hitantana fotsiny ihany ary hizara amin'ny malahelo. Fantenina napetrako aminao amin'izao maraina izao manao hoe ovy ianao mahatsapa ihany koa fa izao rehetra izao dia an Jehova na ny tany na izay rehetra eo aminy. Ary movy isika izay miaina amin'izao andro faran'izao dia manana toe-tsaina tahaka an'ireo zanak'Israely ireo ihany koa hatsapa fa mandalo ary mpitantana ihany tsika fa tsy tompon'ireo fananan'ireo. Anjarantsika mieritreritra fa ny riana dia akalesona amin'izany itsika ary hanao loha laharan'Andriamanitra. Vavaka isika. Ry Andriamanitra tsara indrindra misaotra anao izay amin'izany teninao izany nangataka aminao Tompo mba hiasa ny fiainay tsirairay avy ka hoerinay tokoa ianao ho tsapanay fa hanao ny zavatra rehetra ka tsy hanaovany zavatra ny malahelo izahay fa ho mpitantana mahatoky amin'izay harena nomenao anay. Anaran'i Jesosy. Amen. Yeah.